7 kilometatra eo io no rehefa morontsiraka Madagasikara. Nosy manana renan-dranomasina maro izy ary miponina morontsiraka dia saika mivelona amin'ny ranomasina avokoa. Aty amin'ny parka Sahamalaza sika, valan-javaboary nasionaly iray aty avaratry ny nosy izay voasokajy ho réserve de biosphère sady faritra mantona sy Ramsara ihany koa. Mampiavaka an'ity Sahamalaza ity zany, izy zany réserve de biosphère mirefy any amin'ny 153 000 hectares. Le parc national indray zany dia misy un écosystème complet izy, zany hoe misy ny écosystème marin, écosystème côtier ary misy écosystème terrestre. Mampiavaka azy ihany koa tsy misy agent de parc aty fa ny communauté zany hoe ny CLP mivantana no namanay miaraka aminay mikajy mivantana nyity valan-javaboary ity, cogestion ny filaza azy. Tamin'ny taona 2014 dia nitomboka ny tetikasa PCD dingana voalohany na ny programme pêche côtière durable izay tohanan'ny gouvernement allemand amin'ny alalan'ny KfW ary tantanan'ny Madagascar National Parks. Tanjon'ny tetikasa Jony Maharitra fikajiana ny arenan-dranomasina sy fampivoarana ny fiainan'ny mpanjono amin'ny alalan'ny fampitaovana. LMMN Ambropolo no niforona tao anatin'izay nataona izay dia amin'ny alalan'ireo LMMN Ambropolo ireo zany no ahafahanay manome an'ilay fampitaovana mivantana any mpanjono. Antsoina hoe LMMA ireo vondron'olona fotony mivelona sy mitantana ny arenan-dranomasina Madagasikara ireo. Eto Atafiantambalaka dia mivelona mijony ny mponina eto, ny fisian'ny miala onko dia mahamaro ny hazan-dranomasina ka izay no mahatonga azy ireo miaro miala onko ary mikarakara azy. Zahay zegny koa fa velogno teto tsy manapa-kio alaho. Izy aby regny midadasika morony ary zahay tsy mikitokio. Ny antony tsy kitehanay izy io zegny zavatra tavandrainay ary velomanay eto amin'ny fary teto. Ilainay amin'ny rivotra madio mba hampitombo harena ao an-dranomasina ivelomanay mpanjono. Noho ny fanagnanay transfert de gestion nisaraka zegny ny toerana misy zahay zegny amin'ny parcelle zay misy voafady tantaniny MMP le amin'ny tany alafady le tokony tsy kitihiny iarovagna sahady satria tsy azo atao satria ao zegny tarimiagna fanagnakariagna zay vokatra mahakasiky ny ranomasina. Misy zo entindrazagna zany igny zegny azonay trandrahigny. Faharoa, mamboly isan-taogna. Tamin'ny voalohany zay namboly 12 hectares nataony. Niaraka amin'izay koa nagnano zahay 7 hectares koa amin'ny tany misy tira io. Eto amin'izay tira ny zahavanay eo amin'ny 8 hectares zegny panin'le ato niarahagna tamin'ny fanjakana. Satria tena sarotra ho an'ny mponina manamorona an-dranomasina ny mahazo rano fisotro madio dia nanampy ny teto Atafiantambalaka ny programme PCD tamin'ny alalan'ny fanamboarana vovo. Taloha niseny vovo tira mbola tsisy vovo zay nantsaka any amin'ny atako donc 7 km miala amin'ny tanàna Atafiantambalaka io miaraka lakagna. Zay zany tamin'ny taona 2023 zany nahazo vovo tamin'ny MMP. Le fitsemponay zany tegna faly sy ravo mihitsy zay nahazo ty vovo ty. Eto amin'ny nosy be Rafia koa dia anisan'ny sitraka tombontsoa satria novatsiana lakana sy fitaovam-panjonoana samihafa izy ireo. Foto fivelomanay eto zegny resaka jono. Zay miara-miasa amin'ny MMP Sahamalaza mitantagna amin'ilay mifatry amin'izay parky sady magnano suivi de capture amin'ny poisson. Fomba fampiasanay laka ty zegny zahay zegny mandeha magnano patrouille voanalohany. Ary koa zegny misy olo mandeha misy marary karaha igny afaka zegny andesanay olo marary ohatra maro mandeha agny misy ampahany zegny ny laka ty dia ampidirigna amin'ny caisse. Zay mikambagna ao zegny mandeha manjono amin'ny laka. Fa tsy azon'ilay olo tsy mikambagna zegny tsy mahazo. Village LMMN Ambropolo zany zao hoe fa nahazo fitaovana manara-penitra izany hoe afaka hoentin zareo mandeha manjono. Vita izay dia mbola manana viny izahay namboatra maison de classe na fitahirizana atsika azahoana vokatra tsaratsara kokoa hitahirizana zareo an'ilay vokatra any an-dranomasina ao amin'ny nosy be Rafia eritreretina hanamboarana an'izay maison de classe izay. Olana treham-panjono matetika ny fomba fitehirizana ny hazan-drano, hatrizay dia fomba nentim-paharazana no natao dia ny laoka sira izany.
vokatr'izay dia nanampy ireo mpanjono ny programa PCD voalohany tamin'ny alalan'ny fanamboarana fumoara tany amin'ireo nosy ao Sahamalaza. Ty zegny fimesy ty tegna ilagna azy ty zegny anaovana saly laoko. Tegna misy tombotsoa azy zegny fampiasana azy ty satria le taloha regny zegny tsy de ohatra alainy ohatra manamboatra taon'ny vazaha tsy afaka mividy le laoko madinika taloha regny. Fa amin'ity zegny le fumée zao ty zegny mety ho lafolafo zegny par rapport le taloha zegny. Izy ty zegny mba karazagna mbala tsendriky niasa satria mbala voazonay. Ary izy mahavolagny teo igny fikambanagna PCR zegny no mitantagna azy. Ity no nosy an-tany faly. Ireo mponina eto dia resy lahatra amin'ny fiarovana ny harenan-dranomasina satria fantany fa io no fivelomana sy lova ho an'ny taranany. Anisan'izany ny asa ilay mpiaro-ny fano. Le asako eto zany hoe magnara-maso le toeragna fagnatodizan'ny tortue. Tarao ty zany dia hoe puits de ponte zegny ilazagna ty. Atsika zao magnano fouillage dia mety mahita izy agnatin'ny zato igny mety hoe ataontsika hoe 90 fouilles. Fa agnatin'ny 90 fouilles zegny mety hoe avy an-drano jiaby 90. Fa à partir an'io zegny mety tsisy velogno izy na hoe na raiky amin'ireo fo velogno. Pourcentage-nazy zany amin'ny taux de réussite 1 pour 1000. Zay koa zavatra isan'ny hoe mahafaly anahy mba managna namagna amin'ireto miara-miasa amin'ny le parc Sahamalaza. Reo zany magnisan'ny hoe magnampy za be koa amin'ny fanaovana le suivi satria za manko matetika hoe borné eto amin'ity toerana nosy ty foana fa iarahagna miaraka amin'ireo koa surtout tsy eto ihany misy le fano fa toerana rehetrarehetra. Naomby ny programa PCD dingana voalohany noho ny fiara-miasa amin'ny Madagascar National Parks sy ireo LMMA. Mitohy amin'ny dingana fahatelo ny zonan-dranomasina maharitra ary efa miandrandra isan'ny sahady ireo olona ifotony aty Sahamalaza. Amin'ny ankapobeny aloha zany ny zavatra tsapa ho anay fitantana aty ifotony zany hita hoe niena le pression. Amin'ny partie barainy zany hita le satria manana fitaovana sy fitaovana le olona anaovana patrouille. Le mpanjono koa zany nahazo fitaovana entina manjono dia donc zany tombo fara-piainany dia motivé kokoa izy amin'ny fisily le parc national zany fa tsy mitovy amin'ny taloha intsony. Jono mirindra sady maharitra mitsinjo ny taranaka ho finaritra.